Faly miarahaba antsika indray, sika zay mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana ifampaherezana izao ao anatin'ny onjam-peo ary sika ihany koa izay manaraka mivantana eto amin'ny tambazotran-tserasera moa zany. Mandritra ity herinandro ity de fa niresaka isika ny amin'ny ilay lohahevitra ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary namafisina fa hifantoka kokoa amin'ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika isika mba tsy hahatonga ny fomba hifandraisantsika amin'Andriamanitra haka ny toeran'ny fomban'Andriamanitra. Koa izao fotoana izao indray izay iaonantsika dia hijerena lohahevitra iray mahakasika ny fomba hifandraisan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Koa alohan'ny rosoantsika landalina kokoa dia asaina ampitiavana isika mba hiombona amin'izao vavaka zay tononona izao. Vavaka isika tompoko. Misaotranao hatrany izay raha inay tsara indrindra zay any an-danitro, tombotsoa zay omenao anay ny amin'ny fomba hifandraisana aminay tsirairay avy, olombelona voafetra ihany, kanefa nomenao izany tombotsoa hifandray aminao izany. Koa mankasitraka anao zay ary mangataka famelan-keloka fahadiovanim-po hatrany mba hanananay ny tombotsoa rehetra zay efa nomaninao amin'ny alalan'ny teninao. Tonoina ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy zavatra vaovao amintsika, fa alohan'ny rosoantsika bebe kokoa ny amin'izany dia andeha hamerina kely isika mba ho fampidirana ny lohahevitra ho atrehantsika amin'izao fotoana izao, satria niresaka isika ny amin'ny finoana. Fomba iray izay ataon'Andriamanitra ho azontsika anaovana fanandramana mba hahafahana mifandray aminy. Mazava ho azy fa tsy maintsy mampiasa ny herin'ny sitrapo isika, de ny safidy zany, mba tsy ho antery no hifandraisantsika amin'Andriamanitra fa nirina tsara ny an'Andriamanitra. Koa satria amin'ny maha olombelona voafetra antsika, voalaza tao amin'ny Exodosy 3:20, raha nangataka ny ahita an'Andriamanitra Mosesy, de ho Jehova hoe tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsisy olona mahita ka ho velona. Noho izany dia rariny loatra raha ao anatin'ny tsy fahazakana mahita ny voninahitr'Andriamanitra mivantana ny olona, raha tsy hoe amin'ny fotoana manokana zay anehoan'Andriamanitra sy tiany hisehoana am'izay zakantsika, dia nanolotra kosa izy ny finoana mba handehanantsika tsirairay avy, araky ny voambara ao amin'ny Korintianina 2:5-7. Noho izany mandeha amin'ny finoana isika eo amin'ity fivavahana zay hiarahantsika amin'Andriamanitra ity. Mbola anisan'ny fomba zay natolotr'Andriamanitra ihany koa moa zany ny fahafahantsika mivavaka aminy. Koa satria tsy afaka mahita azy mivantana isika dia nomeny atsika ary ny teniny. Amin'ny ankapobeny de efa fantatsika io tenin'Andriamanitra io, tononona izy io hoe baiboly. Baiboly moa de tsy inona fa raha atao amin'ny dikateny malalaka ny teny hoe baiboly de biblioteka ihany. Mirakitra ireo boky rehetra izay voambara sy voasoratra, ary ireo no antsontsika hoe tenin'Andriamanitra, soratra masina, testamenta taloha, testamenta vaovao, faminaniana ihany koa, ary azosika ambara koa hoe filazantsara an'Andriamanitra. Any am'mpanao salama izy de misy an'ilay bokin'i Jehova sy izay mety ho azontsika iantsoana azy. Fa ny zava-dehibe de zao hoe tenin'Andriamanitra izy io satria ekentsika ho avy amin'Andriamanitra.
ny petera faharoa toko voalohany ka ny andininy fa 1 dia manambara toy zao hoe fa tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay tondrany ny fanahy masina azy. Mazava ho azy fa ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra ary ny fanan'Andriamanitra no manindrymandry mampiasa antsika olombelona ihany ary manome ny teny mba hahafahantsika tsirairay avy mandray izany ary averina hatrany hoe amin'ny finoana tokoa satria tsy hoe Andriamanitra no tonga dia miteny amin'ny feony amin'ny maha-Andriamanitra azy mivantana fa mampiasa olombelona izy nanoratra izany teniny zany ary ireo izay nanoratra izany de misy amin'izy ireo mpaminany, misy mpiotiaviavy, misy patriarika araky ny fahafantarantsika azy, misy dokotera sy ireo hafa maro manodidididina ny 700 any ho any ny nanoratra ny baiboly ary raha araky ny fanambarana aza moa mahakasika an'izy io dia any ho any amin'ny 500 taona any zany ny elanelany nanoratana nafana nanoratra ny boky rehetra ilay fisary an-tsaina fa ny boky anankiray dia mety tsy haharitra ohatran'izany. Zay moa no mampiavaka n'ity tenin'Andriamanitra ity testamenta taloha testamenta vaovao fa ny tena zava-dehibe ho antsika dia zay voambaro amin'ny Romanina toko 5:10 ka ny 4 manao hoe ny anaran'i Kristy izay rehetra voasoratra fa iny de nisoratana ho fianarana ananantsika fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Izany fanambarana zany de midika fa natolotr'Andriamanitra ho antsika ny fafana nanoratra izany tonga eo am-pelatanantsika ary raha manamarika ianao de efa azo lazaina hoe amin'ny teny razantsika izany tenin'Andriamanitra zany am'izao fotoana izao mbola mety misy ny ezaka hafa atao mba hahatratra ny tenim-pirenena rehetra zay misy eto ambonin'ny tany zany fa isika izao aloha de ao anatin'ny efa nahazo tombotsoa sahady satria efa amin'ny teny razantsika zany. Amafisina hatrany anefa izay voambaro amin'ny Timoty faharoa toko 7 ka ny 9 fa tsindrimandrin'Andriamanitra no nanomezana sy nanatanterahana izany araky ny voambara teo hoe mampiasa olon'Andriamanitra dia misy ny asan'ny fanan'Andriamanitra zay manindrimandry ary ireo olona reo dia mamoaka izany mba ho azontsika takarina amin'ny maha olombelona voafetra antsika. Inona avy ny zavatra azo ambara hoe tombotsoa ny amin'ny faneketsika ity fomba izay nofidian'Andriamanitra ifandraisantsika aminy ity. Zao ny fanambarana manao hoe izay rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra de mahasoa ho fampianarana. Ilay fisary an-tsaina hoe Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny teniny zany no mampianatra. Ny anjarantsika ao anatin'izany dia ny manaiky hanokatra ilay varavarankely-tsaina vonona ny anatra satria raha amaky boky anankiray fampianarana isika ka tsy manana an'izay fisokafana izay dia hijanona ho toy ny mety hoe tantara fotsiny mety hoe zavatra arakaraky ny faneketsika zany no isokafany varavarankely-tsaina manaiky ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika io. Raha fampianarana lay izy de tokony efa ho vonona hianatra isika amin'ny finoana ho faharesen-dahatra mandresy lahatra antsika koa zany tenin'Andriamanitra izany dia efa fantatsika zany hoe toe-po toe-tsaina manao ahoana no entintsika mamaky ny tenin'Andriamanitra izay nampitaina amintsika ary efa atao amin'ny teny razantsika izany zavatra zany. Fanitsina zay diso zany ihany koa ny foambara amin'ny maha olombelona atsika, isika moa dia mitombo
mitombo eo amin'ny fanandramana, misy karazana fahalalana betsaka zany noratovitsika eo amin'ny fiainantsika, fa raha misy izy ireny tsy manome antsika ny antoka ny amin'ny hoavy de afaka manitsy antsika ny tenin'Andriamanitra. Misy fomba fijery zay ahitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisantsika izany, dia ny anjarantsika de ny mandeha amin'ny finoana, vonona isika ny anaiky fa diso raha toa ka tsy nety, tsy mifanaraka amin'ny vision n'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra ho antsika, ny vinany ho antsika izany, ary fitaizana ihany koa ho amin'ny famarinana. Raiso ho tombontsoa zany fomba nentin'Andriamanitra mifandray amintsika izany, satria raha isika fotsiny na ny fombantsika no entintsika ifandraisana amin'Andriamanitra de ho voafetra ihany zany, tsy milaza akory hoe tsy mety zany, fa mety ho voafetra izany. Fa ity fomba fiasan'Andriamanitra ity, izay nitanjona moa de ray ihany, fifandraisana amin'Andriamanitra, ary izy no manolotra antsika ny tombontsoa. Marina fa antsontsika hoe baiboly masina zany zao lay tenin'Andriamanitra, satria mino isika avy amin'Andriamanitra, tsy hoe ilay akora na matiera nanaovana an'ilay baiboly akory no ambara eto raha milaza hoe tenin'Andriamanitra, soratra masina, tsy ilay encre na ilay misy an'ilay antsoina mantsy hoe police na fonte zany, hoe Times New Roman na misy tsy haiko Arial sy ny sisa, tsy hoe calibri masina kokoa, Arial somary maivamaivana kokoa, fa ty an'ny baiboly ity zay nampiasaina de zao ny fonte nampiasaina taminy, io mihitsy le masina, tsy zany akory le izy. Toy ny hoe tsy ilay ravi-taratasy izay nokaliana manokana mba aharitra sy afaka misedra zavatra hafa sy ny sisa, tsy ireny akory izay natao ampaharitra ny baiboly zany, tsy ireny akory lay ho raisitsika hoe masina amin'ilay mahatenin'Andriamanitra soratra masina azy, fa ny finoantsika ny famasinan'Andriamanitra. Hainao ve ny manavaka an'izany zavatra ambara izany, ny antony mantsy de zao, fitaovana nomen'Andriamanitra natolony mba hahafahantsika mifandray aminy, ary voambara moa fa hoy izy hoe dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananana fiainana mandrakizay. Zay fiainana mandrakizay zay dia tsy voafetra, ny eto amin'ity tontolo misy antsika ity voafetra, ary tsy ny fiainana mandrakizay ihany no ambaran'io soratra masina io, fa fanambarana, manambaran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zay tokony ho hitantsika amin'ilay solomason'ny finoana rehefa mamaky. Mety isy mantsy hamaky ny tenin'Andriamanitra dia efa manana fomba fiteny hoe idée préconçue, mialoha zany de efa hoe andeha hamaky ny soratra masina mba ahafahako mahita karazan-javatra zay faniriana manokana any amintsika any. Tsy misy maharatsy an'izany, fa ny tena zava-dehibe de zao hoe tokony ho hitantsika ao ny fiainana mandrakizay, ary hitantsika ao ny fanambarana an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ka eto zany tsy manana hery majika akory ilay baiboly tahaka ny indraindray mantsy misy an'izany hoe manavinavy ahy zany ka aiza le baiboly teo fa asa hoe atao hoe akasika eto amin'ny loha ve sa misy aza moa tsy vaovao amintsika zany le hoe za de manonofo ratsy de alay voary lay baiboly de ataovy eo ambany ondana. Ry havana malala tsy manana hery majika ary tsy nataon'Andriamanitra hifantohany ny finoantsika ny akora, fa ilay tenin'Andriamanitra zay miainga avy any amin'ny finoantsika an'Andriamanitra fanahy tsy hita nefa misy. Ny herin'Andriamanitra no mampiasa ny teniny izay vakitsika ka tonga sakafo ny ara-panahintsika, ny saina sy ny fo, fa tsy hoe lasa materializena indray le izy ka nahatonga ho tonga amin'ny fanompo-tsampy
ny fomba fijery toy izany zay tsy mandeha amin'ny finoana fa miankina amin'ny zavatra hita. Koa ataontsika mazava tsara zay fanamariana izay mba tsy ahatonga atsika ho tafalatsaka satria manify de manify ny elanelan'izay zavatra izay fa eto de zao asaina isika anaja noho ny finoantsika n'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra, ny famasinan'Andriamanitra dia ajaitsika ny teniny. Mety misy manao an'izany hoe io ny baiboly tsy maintsy ho apetraka amina toerana mifana teritery zany de izy natao ambony de atao farany ambony ny baiboly fa io masina de azotsika tsara ny tiatsika ambara am'izay hoe mifanajantsika an'lay atokatsika manokana zany le izy am'izay fotoana zay fa tsy misy hoe hery majika hoe raha vao lasa nisy boky hafa na kahe nakeo amboniny de misy fiatraikany any amin'ny vatanao na ohatr'izany any am'saina. Mifampahery moa isika ary zay no antony izao fihaonana izao. Mameno ny saintsika sy ny fotsika amin'ny tenin'Andriamanitra isika mba ho lasa fiainana mihitsy zany ary ny fanan'Andriamanitra no mitaridalana atsika ka rehefa mandeha amin'ny finoana isika de io fanan'Andriamanitra io no manolotra ny zavatra mahasoa rehetra ara-panahy, tombontsoa rehetra ara-panahy avy amin'ny alalan'ny teniny. Tsy mivavaka amin'ny baiboly isika zany, tsy mivavaka amin'ny zavatra isika fa mivavaka amin'Andriamanitra ary mino an'Andriamanitra isika de manaja izany tenin'Andriamanitra izany. De hoentintsika ambavaka izany satria tokony ho fiainatsika isan'andro isan'andro manokana fotoana ifakazarana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitaovana io de ny teniny koa raha ny soratra masina noho ny ampelantanantsika de ampiasao zany mba ho fitaovana mahomby ahafahana mifandray aminy satria izy nanolotra an'izany fa tsy isika no namorona an'ilay izy. De andao hoentsika ambavaka ny fahaizantsika manatanteraka sy mandray am-po manokatra varavarakelin-tsaina ho amin'ny taridalana zay nomenantsika. Andeha hivavaka isika, asaiko ampitiavana ianao hiaraka amiko ao anatin'izany mivavaka izany. Tompo Andriamanitra raitso kanefa manaiky rainay amin'ny alalan'i Jesos Kristy tia mifandray ary manao zay ahatonga izany fifandraisana izany ho tsara kalitao mandrakariva. Koa nomenao anay indray ny teninao, misaotra ray malalo aoka ianao mihitsy amin'ny alalan'ny fananao masina no hitaridalana ary ho ekenay amin'ny finoana izany mba hahafahanay mahita ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny teninao. Anatin'izany soratra masina izany de ahita ny fanambarananao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nirahinao ihany koa, Tompo malala. Maro ireo zavatra zay mety tsy ho takatry ny sainay eo ny eo satria voafetra ihany maha-olombelona, kanefa ny fananao masina zay hitaridalana kosa dia anokatra ny fomam-panahinay tsy ho tafalatsaka any amin'ny fivavahana amin'ny zavatra hita maso fa kosa andeha amin'ny finoana hatrany ary anan-kery lehibe aminay Tompo ny herinao ny alalan'izany teny izay raisinay am-po mba ho sakafo ny fo sy ny sainay zany. Ny fiainam-panahinay Tompo de ho azononao amin'ny tany am-pitiavanao mandrakariva fa tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.